eto Jesosy. Halleloia. Mino zany ve ianao? Eto Jesosy ary hikasika anao izy, hiteny aminao izy. Tsy ho ampozinao ny zavatra ho ataony aminao. Amen. Hikasika anao izy fa tena inoko zato isan-jato zany, ary hiteny izy amin'ny zavatra rehetrarehetra izay ambarany eto androany. Dia mamerina fiarabana izay vao tonga vao tsy ela teo fa soavan'ny tompo amintsika tsirairay avy matsiaro fiadanana sy fitsarana rehefa eo anatrehan'i Jesosy tonga soa daholo tsika dia ny tompo hiteny amintsika hatrany. Androany zavatra napetraky ny tompo zaraina dia ny amin'ny hoe iza moa sika eo anatrehan'i Jesosy izay efa nanaiky ny tompo. Fa indraindray tsy fantatsika hoe izy tsika, ary rehefa tsy fantatsika hoe izy tsika dia lasa misy fahamarinana tsy mipetraka, ary rehefa tsy mipetraka izay fahamarinana izay dia tsy miaina tanteraka ao anatin'le sitrapon'Andriamanitra tsika, fa mila fantatsika mihitsy hoe iza moa aho eo anatrehan'ny tompo. Rehefa nandray ny famonjena, rehefa nikasihan'i Jesosy, rehefa nibebaka, rehefa nateraka indray, rehefa tonga olom-baovao amin'i Jesosy, dia misy zavatra anankiray tena tsara iainantsika ary fantatsika mihitsy hoe ay ve zany za ty, ay ve zany ako rehefa nandray an'i Jesosy zao ny fahamarinana momba ary anafaka anao zany teny zany raha tsy mbola fantatrao androany. Raha efa fantatrao le izy mbola melombelona ny fanahinao indray ary atonga anao eavao sy androso mandrakariva ao amin'i Jesosy. Ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana, inona ny marina amin'ny fahamarinana ny tenin'Andriamanitra, inona ny marina ny amin'ny hoe fanjakan'Andriamanitra. Vakitsika ny Apokalipsy toko voalohany. Apokalipsy toko voalohany andininy fa 5. Apokalipsy toko voalohany andininy fa 5. Dia zao ny voasoratra ao: ho an'izay tiantsika ka nama antsika ho afaka tamin'ny fahotantsika, nanasa antsika ho afaka amin'ny fahotantsika tamin'ny rany, sady efa nanao antsika ho fanjakana dia mpisorona ho an'Andriamanitra rainy, ho azy eny ny voninahitra sy ny fanjakana mandrakizay. Amen. Averiko le teny ho an'izay tiantsika ka nama antsika ho afaka amin'ny fahotantsika tamin'ny rany, sady efa nanao antsika ho fanjakana dia mpisorona ho an'Andriamanitra rainy, ho azy eny ny voninahitra sy ny fanjakana mandrakizay. Amen. Dia resika ihany koa ny ao amin'ny Petera voalohany toko 2:5. Petera voalohany toko 2:5. Petera voalohany toko 2:5. Apokalipsy toko voalohany 2:5. Hitanao? Sotra. Petera voalohany toko voalohany Petera voalohany toko 2:5. Ka dia atsangana koa ianareo tahaka ny vato velona, ho trano fanahy, ho fisoronana masina, anatitra fanatim-panahy sitrak'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Dia ny 5: fa ianareo kosa dia taranaka voafidy, fanjakam-pisorona, firenena masina, olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany, mba ilazanareo ny atsara n'ilay niantso anareo hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga. Dia ianareo izay tsy firenena akory fahiny, fa ankehitriny efa olon'Andriamanitra, izay tsy namindrana fo fa ankehitriny efa namindrana fo. Amen. Tenin'Andriamanitra milaza amintsika eto dia zao: sika tsirairay avy izay nandray an'i Jesosy, izay nanolo tena ho an'i Jesosy, izay nibebaka nateraka avy any ambony, tonga zanak'Andriamanitra, manana fiainana mandrakizay, dia voalaza fa fanjakam-pisorona.
zay izaho zay ianao fanjakam-pisorona ary zay ny zavatra tiany tompo zaraina amintsika tsirairay avy eto satria marobe ndraindray tsy miaina amin'izay hoe fanjakam-pisorona zay ny olona zay efa manana an' Jesosy ny olona efa nateraka indray dia tsy miaina amin'izay hoe mahafanjakam-pisorona azy zay indraindray fa ohatra ny tsy mpisorona fa tsika dia napetraka mihitsy voalazany ten'Andriamanitra hoe isika dia natao ho mpisorona natao mpisorona dia ino zany mpisorona iza ny mpisorona inona nataony mpisorona manahoana ny fiainan'ny mpisorona fa voalaza eto fa mpisorona ianao mpisorona ianao mpisorona ahako fanjakam-pisorona dia aninona ozy izy ho eo anatrehan'Andriamanitra anatitra fanatim-panahy eo anatrehan'Andriamanitra olona lailan'Andriamanitra ho an'ny tena ilaza ny atsara an'ilay niantso anareo hiala maizina ho amin'ny fanjakany fahazavany magaga zay ny zavatra anankiray tena hoe iainantsika ary mila iainantsika mila fantatsika fa zay koa le fanjakan'Andriamanitra sy ny famarinana izao dia mpisoron'Andriamanitra mpisoron'Andriamanitra voalohany alohan'ny mampisorona zay zavatra efa nipetraka foana tamin'izay fampianarana rehetra tamin'izay tao anatin'le fitoriana zay natao tamintsika hoe miomana eo amin'Andriamanitra ao dia zavatra tsy ho azo adonontsika ny famarinana zay milaza fa isika dia tranon'Andriamanitra zay koa aloha ny anankiray izaho ianao izay nanolo tena ho an'i Jesosy izay nateraka indray izay efa nibebaka marina ilay tonga zanak'Andriamanitra dia izaho dia antsoina hoe tranon'Andriamanitra halleloia tranon'Andriamanitra tempolo fanamasina ianao zay famarinana anankiray mila fantatrao fa tsy hoe andeha ho any an-tranon'Andriamanitra andeha ho any amin'ny tempolon'Andriamanitra fa iza le tempolon'Andriamanitra fa aiza le tempolon'Andriamanitra ny tempoly izao dia tsy misy intsony fa efa rava ny tempoly ary efa mikonokonona zao anangana ny tempoly fahatelo le troisième temple zay hoe rehefa ho atsangany dia efa mila mimakomana ianao efa ho tapitra ny zavatra rehetra efa iveriny Jesosy fa amin'izao fotoana tsisy tempoly intsony any Jerosalema tsisy tempoly intsony any Israela fa synagogany any fa isika no tempolon'Andriamanitra zay nanolo tena ho an'i Jesosy Kristy famarinana anankiray mila fantatrao zany ary mila fantatrao mila iainanao ianao no tranon'Andriamanitra ianao ny tempolo no fanamasina ianao ny fonenan'Andriamanitra ianao lay anjakan'Andriamanitra ao anatinao halleloia raiso ten'Andriamanitra ho tadidinao a ny Hébreu toko fahenina ny Hébreu toko fahatelo andininy fahenina Hébreu toko fahatelo andininy fahenina milaza fa Kristy no zanaka manapaka ny tranon'Andriamanitra ary isika no tranon'Andriamanitra halleloia fahagagana ne zany mahafaly nge zany tena manafaka zany ary manokatra amin'ny masontsika mihitsy hoe zaka le tranon'Andriamanitra izany fonenan'Andriamanitra Hébreu toko fahatelo andininy fahenina dia zao ny voasoratra ao fa Kristy kosa dia zanaka manapaka ny tranon'Andriamanitra ary isika no tranony raha azontsika mafy hatramin'ny farany ny fahasahiana sy ny firavoravona momba ny fanantenana isika no inona isika ny tranon'iza tranon'Andriamanitra iza manapaka an'le trano pastera bisopy apôtra lehilahin'Andriamanitra iza ny manapaka ny tranon'Andriamanitra Jesosy Kristy manapaka ny tranon'Andriamanitra tsy izy io trano io fa za tsy izy io trano io fa ianao iza mbola manapaka ny tranonao amin'izao fotoana sao dia mbola lehilahin'Andriamanitra sao dia mbola mpanompo vavin'Andriamanitra sao dia mbola ny bisopy sy ny sisa sy ny sisa fa zao famarinana napetraka aminao misy androany ianao ny tranon'Andriamanitra ary ianao dia mpisorona mbola zayntsika izay mpisorona zay rehefa avy eo fa nampiny mila mipetraka tsara ny ten'Andriamanitra reny reny verset raisitsika rehetrarehetra reny ilatsaka ao anatsika ary anovantsika anamboatratsika molavolatsika ary rehefa tonga koa ny fotoana zay mila amoahana azy amin'ny olona zay mila mahafantatra ny fahamarinana dia hivaoka avy any aminao zany teny zany fa tsy hiantso ahy ianao na hiantso olo-kafa ianao fa ianao ny tonga dia alala hoe ty le tenin'Andriamanitra milaza fa izao no tranon'Andriamanitra faharoa Korintianina voalohany toko fahenina andiny fa 7 Korintianina voalohany toko fahenina andiny fa 7 Korintianina voalohany toko fahenina andiny fa 7 dia zao indray ny voasoratra
ahoana ary moa tsy fantatrareo fa ny tenanareo dia tempolo ny fanamasina izay ao anatinareo sady efa azonareo tamin'Andriamanitra ka tsy tompo ny tenanareo ianareo. Inona indray ianareo? Tempolo ny fanamasina. Iza zany no ao aminao raha nanaiky an' Jesosy ianao? Fanamasina no ao anatinao, fanamasina no toetra ao anatinao. Tempolo ny fanamasina. Ohatr'izay ihany koa Korintianina voalohany toko 7:12. Korintianina voalohany toko 7:12. Tsy fantatrareo va fa tempolon'Andriamanitra ianareo ary ny fanahin'Andriamanitra mitoetra ao anatinareo. Trano fanahy koa izy voalaza any Petera. Trano fanahy. Zany hoe ianao ilay tranon'Andriamanitra, ianao ilay fonenan'Andriamanitra, ianao ilay ao aminao ny fanamasina. Ao aminao ny fanamasina voalaza koa any amin'ny Efesianina toko 2:20. Efesianina toko 2:20. Efesianina toko 2:20. Dia izao no voasoratra ao. Ao aminy no hirafeta ny rafitra rehetra, mitompo tsara ho tempolo masina ao amin'ny tompo, ary ao aminy no miaraka orona koa ianareo ho fonenan'Andriamanitra amin'ny fanahy. Fonenan'Andriamanitra amin'ny fanahy. Haleloia! Ianao fonenan'Andriamanitra, matamana an'Andriamanitra avy eo aminao ao, mampitoetra an'Andriamanitra avy eo aminao ao, mahazo aina avy eo Andriamanitra ao aminao ao. Fa mampalahelo amin'izao amin'izay lazaina fa tranon'Andriamanitra, zay lazaina fa tranon'Andriamanitra, zay lazaina fa fiangonana dia le trano narafitra. Dia rehefa hiditra amin'iny trano iny dia misy sary ery amin'ilay fidirana ery hoe vonoiny sigara. Dia eo ilay sigara zany dia barena. Zany hoe rehefa hiditra ao ny vonoina ny sigara, fa rehefa miala ao anao tsy maninona foiny sigara. Loza, 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 loza. Fa zavatra mifanohatra tanteraka. Tsy fantatrao fa ianao ny tempolo ny fanamasina. Tsy fantatrao fa ianao ny trano fanahy, tranon'Andriamanitra, izay manimba ny tempolon'Andriamanitra mba ho simban'Andriamanitra ihany koa izy. Tsy hitoerana aleha ny tranon'Andriamanitra. Tsy tranona ravitr'olona ny tranon'Andriamanitra, fa ianao ny tranon'Andriamanitra, ianao ny fonenan'Andriamanitra, ianao ny tempolo ny fanamasina. Mazava amintsika ve izay famarinana ny tenan'Andriamanitra izay? Mba ho azontsika zany izay fa na ao an-dakozia ianao dia tranon'Andriamanitra, na eny an-jaridaina ianao dia tempolo ny fanamasina, na eny anaty taksi be ianao dia tempolo ny fanamasina, any am-pianarana ianao trano fanahy, any am-piasana ianao trano fanahy, ianao le trano fanahy, ao aminao ny fanamasina. Amin'ny sabotsy farany mbola hiresaka momba ny hoe herin'ny fanamasina, ny asan'ny fanamasina sika, fafantaro fa ao aminao ny fanamasina, ianao trano fanahy. Fa ny androany dia izay ny zavatra mipetraka hoe mpisoron'Andriamanitra ianao. Mpisoron'Andriamanitra ianao. Inona zany atao hoe mpisorona? Ny mpisorona, raha ny fanekena taloha ny jerena, dia mpisorona dia avy amin'ny taranaka Levy. Levy dia foko anankiray tao amin'ny fanjakana Israely. Dia iny Levy zany no tendren'Andriamanitra ho mpisorona. Dia inona no ataon'ny mpisorona? Ny mpisorona no misolo tena ny vahoaka eo anatrehan'Andriamanitra, ny zanak'Israely. Misy ny mpisorona dia misy ny mpisorona be. Ny mpisorona no makeo anoloan'Andriamanitra dia mitondra ny fifonana ho an'ny vahoakan'Israely, mitondra ny ranosy, ranondry, mitondra ny fanatitra. Zany hoe tsy mandeha any daholo ny rehetra fa ny mpisorona ny miditra ao. Tamin'ny andro ny zanak'Israely fonisy ny tabernakely, fonisy ny tempoly izay voalaza tamin'ny heriny any, dia ao anatin'ilay trano dia misy ny atao hoe efitra masina indrindra, dia avy eo misy ny atao hoe efitra masina, dia avy eo misy ny atao hoe kianja. Ny kianja dia ho an'ny olona rehetrarehetra mahazo miditra ao daholo. Ny efitra masina dia ny mpisorona ihany mahazo miditra ao. Dia ny efitra masina indrindra dia ny mpisorona be miditra ao indray mandeha isa-taona, mitondra ny fifonana
mitondra ny fanatitra, mitondra ny raha ho fangatahana famelan-kelo. Ary rehefa miditra ao iny mpisorona be iny a dia asiana tady ery amin'ny tongony ery, dia asiana lakilosy kely, dia miditra any izy a dia le tady tazomina aty ivelany aty amin'ny kianja aty, satria raha tsy mahazo sitraka aminao Andriamanitra ao izy dia ho faty ao. Dia rehefa maty ao izy tsisy mahazo miditra ao, fa maty ao koa raha miditra ao, fa sitomina amin'ilay tady ivoahany ao. Hitanao amin'izany le fahamasinan'Andriamanitra, hitanao amin'izany le herin'Andriamanitra, le fahalebiazan'Andriamanitra mahatahotra. Tsy azo vazivaziana, tsy azo ihany inina, tsy azo anaovana sangisangy amin'ny fahotana, fa zay manota no faty. Dia fataro ny fahamarinana nefa amin'izao fotoana dia ianao le tempoly, ny fanamasina no mitoetra ao anatinao. Halleloja. Dia isika ozy izy no fanjakam-pisorona, isika no mpisorona, dia ireo mpisorona ireo dia zay, ireo dia tao amin'Andriamanitra. Misy manao tory zany ireo, misy fotoana manao asa fisoronana ao amin'ny tempoly. Dia misy ny mpisorona be, dia ny asan'ireo zany dia zay ny asany, solotena ny vahoaka, misolotena ny olona eo anatrehan'Andriamanitra, dia mivavaka ho an'ilay olona, mitondra an'izay resaky ny olona, dia ireo koa mpampita hafatra ho an'ny olona. Zay ny mpisorona. Tsy ny olona rehetra ny mpisorona, fa ny levita ihany, ary tao amin'ny levita nisy ny mpisorona. Amin'izao fotoana iainantsika izao nefa, zay olona rehetrarehetra nanolo tena ho an'i Jesosy dia antsoina hoe fanjakam-pisorona. Inona ny ataon'ireo olona ireo zany? Ireo zany dia eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra foana isan'andro, tsy hoe alahady ihany na sabotsy ihany, fa isan'andro isan'andro ianao dia eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra mivavaka ho an'ny olona, mivavaka ho an'ny firenena, mivavaka ho an'ny fianakaviana, mivavaka ho an'ny tokantrano, mivavaka ho amin'izay tokony hoentina mbavaka rehetrarehetra. Ny mpisorona dia rehefa nasain'Andriamanitra nanao akanjo dia eto amin'ny tratrany eto dia nasiana vato 12. Ireo vato 12 dia mitondra ny anaran'ny foko 12 ny Israely. Zany hoe ny mpisorona nanana vesatra, netiny ny foko rehetrarehetra, nitondra ny fifonana ho an'ireo izy, nitondra n'izay rehetrarehetra vesatra ho an'ireo ny levita ny mpisorona. Dia eto amin'ny koa sorony anankiroa dia misy an'izay ihany koa, marika fa ny levita dia manana charge, ny mpisorona dia manana charge, zany hoe natao ho eo anatrehan'Andriamanitra mandrakariva, fa tsy lalao. Zany hoe ny foko hafa rehetrarehetra, ny Joda, Benjaminita sy ny maro samihafa dia mandeha amin'izay alehany ihany, manao izay ataony ihany, afaka mikirimbakirimba sy ny sisa. Fa ny mpisorona, ny levita tsy afaka manao an'izay, fa eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Azonao ve zany tian'Andriamanitra lazaina aminao? Aza manaraka fanao izao tontolo izao, aza aty izao tontolo izao, na zay zavatra eto amin'izao tontolo izao. Tsy fantatrareo nga fa ny fisakaizana amin'izao tontolo izao dia mahatonga anao fahavalon'Andriamanitra. Ary zay rehetrarehetra fahavalon'Andriamanitra dia ho arikan'Andriamanitra. Raha mpisorona ianao, levita ianao, dia tsy mahazo manao ny fanaon'izao tontolo izao, tsy mahazo manaraka zay sitrapon'izao tontolo izao, tsy mahazo manaraka zay sitrapon'ny nofinao. Fa inona ny sitrapon'Andriamanitra? Inona ny tian'Andriamanitra ho ataoko? Inona ny antom-pisiko eto amin'ny fiainako? Fa ny tenin'Andriamanitra dia milaza fa mpisorona ianao. Isan'andro zany ianao dia mahatsapa fa eo amin'ny fanatrehan'ny Tompo. Isan'andro ianao dia manana fiainam-bavaka. Isan'andro ianao dia mahare izay lazain'ny Tompo aminao. Isan'andro ianao dia mitondra bavaka ihany koa manodidina anao rehetra. Ao amin'ny Timoty voalohany, izay lazain'ny Paoly hoe mangataka aho izy mba ataony vavaka ho an'ny, dia misy zavatra be tabe nolazainy ao. Timoty voalohany toko 2:2 sy ny 4 ka hatramin'ny 4. Timoty voalohany toko 2:2 ka hatramin'ny 4. Timoty voalohany toko 2:2 ka hatramin'ny 4. Koa mananatra aho voalohany indrindra mba atao izay fangatahana, fivavahana, fifonana, fisaorana ho an'ny olona rehetra. Averiko atao izy izay fangatahana, fivavahana, fifonana, fisaorana ho an'ny olona rehetra, ho an'ny mpanjaka, mba amin'izay rehetra manana fahefana, mba hiainantsika miadana sy mandry fahizay amin'ny toe-panaraka an'Andriamanitra sy ny fahamaontinana rehetra. Izany no tsara,
ka ankasitrahana eo mason'Andriamanitra mpamonjy atsika izay tia ny olona rehetra ho vonjena ka ho tonga amin'ny fahalalana ny marina. Indray tsika dia monomonina, menimenina, manometsiny an'izay rehetrarehetra tsy mety, tsy mahay sy ny sisa. Marina mety izay ny zava-misy. Fa androany tompo dia miteny aminao hoe atsaharo amin'izay monomonina sy ny menimenina sy ny mametsiny, fa hoy ny tenin'Andriamanitra hoe ataovy izay fivavahana, fifonana, fisaorana, fangatahana ho an'ny mpanjaka. Mpanjaka moa zany dia ny manam-pahefana sy ny mpitantana sy ny filoham-pirenena sy ny rehetrarehetra hoeto ambavaka izy mba hiainantsika sy andro fahazay amin'ny toe-panaraka an'Andriamanitra tsika. Zany afaka ataonao mpisorona ianao e. Ianao rery ao an-trano, ianao rery amin'ny fiainanao dia mahatsiaro ambavaka ny firenena, mahatsiaro ambavaka ny mpitondra. Tsisy resaka politika zany tsisy resaka politika zany, fa tena hoe mahatsiaro ambavaka, mavesatra eo anatrehanao le firenena. Firenena izay tena hoe mikorosofahana ao anatin'ny fahantrana, ao anatin'ny tsy fahamarinana, ao anatin'ny tena hoe fahamaizinana tanteraka, dia mila mpisorona ny tompo hivavaka ho an'ny firenena. Mova ianao mba mivavaka ho an'ny firenena, mova ianao mba tena mavesatra aminao zany hoe inona ty loza mahazo amin'ny fireneko, ao anatin'ny fahoriana, ao anatin'ny kolikoly, ao anatin'ny laika, ao anatin'ny tsy fahamarinana rehetra. Ny ataonao mandolia dia mivavaha, satria ianao mpisorona hivavaka ho an'ny firenena, hivavaka ho an'ny mpanjaka, hivavaka ho an'ny mpitondra. Ary voalaza ny tenin'Andriamanitra koa Paoly dia milaza mihitsy hoe aoka ozy izy ny lehilahy rehetra anandratanana hivavaka. Zavatra anankiray tena sarobidy zany hoe mivavaka zany. Mpisoron'Andriamanitra ianao, mpisoron'Andriamanitra ianao. Jereo amin'ny Ezekela 4:20. Eda be ny tenin'Andriamanitra ho raisitsika zao fantaranao tsara ny zavatra rehetra. Ezekela 4:20, Ezekela 4:20. Ary nitady olona teo aminy aho, anao manda sy hijanona eo amin'ny banga eo anatrehako, hifona ho an'ny tany mba tsy handravako azy, kanjo tsy nahita. Ary nitady olona teo aminy aho, hanao manda sy hijanona eo amin'ny banga eo anatrehako, hifona ho an'ny tany mba tsy handravako azy, kanjo tsy nahita. Ny vavaka ataonao nge, ny fisoronana ataonao nge ho an'izay olona mbola tsy manana an' Jesosy, ho an'izay olona mbola ao anatin'ny aiza, ny tompo mahaenao an'izay. Ary mahatonga ny tompo ampitsahatra ny loza raha misy loza ka sainao atao. Satria ianao dia mpisorona ary ianon'Andriamanitra rehefa ianao no mivavaka. Haleloia! Tsy nahita ozy izy Andriamanitra dia ho ahitoko ihany no loza noho ny zavatra zany. Aiza ny olona eto Madagasikara mpisorona, mijoro eo anatrehan'ny banga, mifona, mivavaka ho an'ny firenena. Tsy hikomy, tsy andehanao grevy, tsy andehanao fanonganana, fa mandoalika eo anatrehan'i Jesosy, mitaraina, mitomany, mangataka fifonana, mitondra fifonana ary mangataka famelana mba hiatran'ny tompo. Fa za miteny aminao fa raha misy ray na roa na telo manao an'izay en'ny tompo zany dia miasa ny tompo. Ka maika afa-tsika rehetrarehetra eto. Ny vahaolana ho aso anao an'ity firenena ity Jesosy Kristy, ary ny vahaolana ho aso anao ianao manatona an' Jesosy. Fa hain'ny tompo ny zavatra rehetra, mbola vita ny tompo mamany zavatra rehetra, vita ny tompo no manarina zay rehetrarehetra rava ao amin'ny tokantranonao voalohany indrindra, amin'ny fiainanao voalohany indrindra, amin'ny ankohonanao voalohany indrindra. Vita ny tompo manarina zany, fa ianao mila mpisorona aloha, tempolo ny fanamasina, tsy mifangaroaro amin'ny fahotana, miaina ao anaty fahamasinana, miaina ao anaty tahotra an'Andriamanitra, miaina eo amin'ny fanatrehan'ny tompo, ilay mpisorona ankasitran'Andriamanitra fa tsy misabaka. Sady tia izao tontolo izao, tia ny rendrarendra, tia fahotana no sady mivavaka ihany. Hoy Elisa, Eli matsiny zany mandra-paroviana mbola hisabakanareo, sady makasy amin'ny bala ihany, sady makasy amin'ny astarte ihany, zany hoe makany amin'ny fanompona tsy izy, makany amin'ny fivavahana tsy izy, makany amin'izao tontolo izao sy ny fomba, nefa sady mivavaka ihany. Ity firenena ity manaja ahy amin'olony fa ny fony kosa lavitra. Raha Andriamanitra no Andriamanitra, oka izay ozy ilay misababaka, fa tonga dia 100% ho anazy ianao. Fa raha ibala no Andriamanitra, raha i astarte no Andriamanitra, dia manara azy koa ianao.
zany hoe mila fanapahan-kevitra etitra ny tsirairay avy raha tianao ny anampy anao ny zavatra rehetra, ny hoanina, ny hotafiana, ny hosotrona, dia mila 100% ianao ho an' Jesosy. Halleloia! Mila ahoana ianao ho an' Jesosy? 100%. Tsisy fahotana. Io zany hoe possible ve zany? Possible zany satria efa nalatsaka Jesosy ny rany anadiovana anao. Possible zany satria efa maty teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy hitondrana ny fahalemenao mba tsy ho andevo ny fahotana intsony ianao fa ho andevo ny fahamarinana ary afaka hanao sitrapon'Andriamanitra raha mino ianao. Halleloia! Olona ankasitrahan'ny tompo ho mpisorona eo anatrehan'Andriamanitra. Halleloia! Mazava amintsika ve izay tenin'Andriamanitra zay? Molirosika avy eo amin'ny atsipiriam-piainana ny amin'izany hoe mpisoron'Andriamanitra zany. Fa misy zavatra be da be fahamarinana mila fantatsika mba hanafaka atsika. Mpisorona manatona eo anatrehan'Andriamanitra, manaiky ny fanjakan'Andriamanitra, mivavaka ho an'ny hafa. Rehefa tempolo ny fanahy masina ianao, rehefa trano fanahy ianao honenan'Andriamanitra, dia isa minitra isa segondy ianao dia mivavaka. Isa minitra isa segondy ianao dia en communion, en connexion miaraka amin'ny Jesosy. Zay no mahatonga ao amin'ny Jaona toko faefatra dia milaza hoe ny zavatra tadiavin'Andriamanitra dia ny olona rehetra hivavaka amin'ny fanahy sy amin'ny fahamarinana. Tsy hoe eto amin'ity tendrombohitra ity ihany zay mivavaka, fa ao Andriamanitra no maheno anay. Fa raha vao tsy ao zay dia tsy henon'Andriamanitra. Misy manao ohatra zany. Raha tsy makary amin'ny trano fivavahana ary zay tsy henon'Andriamanitra. Raha tsy makary amin'ny atao hoe fikambanana raha fiangonana ry zay tsy maheno anay Andriamanitra. Andriamanitra ane manerana an'izao rehetra zao e. Andriamanitra ane manerana an'izao rehetra zao. Salamo 30:1 dia milaza Davida hoe Jehovah, efa nandinika ahy ianao ka mahalala ahy. Ianao no mahalala ny fipetrako sy ny fitsangako. Voadinika ao toetra na mandeha aho na mandry. Fantatrao tsara ny alehako, fantatrao tsara ny eritreritro rehetra. Ko misy mieritreritra hoe makary amin'ny trano ary ihany ianao no henon'Andriamanitra, ny makary amin'ny trano fivavahana ary ihany ianao no henon'Andriamanitra. Eny rehetra eny ianao dia henon'Andriamanitra ianao rehefa mivavaka. Halleloia! Ren'Andriamanitra ianao rehefa mivavaka. Mivavaka amin'ny fanahy sy amin'ny fahamarinana. Tsisy hoe zay rehefa misaron-doha ihany zay Andriamanitra vao maheno anay. Tsia, tsy resaka misaron-doha sy tsy misaron-doha io, fa be da be ny olona tsy misaron-doha mivavaka na lehilahy na vehivavy, fa ren'Andriamanitra ny feony, ary Andriamanitra mamaly azy, Andriamanitra miantra azy, ary Andriamanitra manome valim-bavaka ho azy. Halleloia! Fa aza mety ho fitahan'ny olona ianareo tsy misaron-doha reo tsy hisy valim-bavaka ho azo nareo. Ianareo tsy manao saron-doha reo manimbazimba n'Andriamanitra ianareo ka dia tsy mihaino anareo Andriamanitra. Raha lasaina-bavy tsy ny saron-dohanao ny henon'Andriamanitra anao, fa ny rahan'i Jesosy hitany eo aminao. Ny fanahy masina ao aminao no ahenon'Andriamanitra anao. Halleloia! Fa tsy ny fombafomba ety ivelany. Io koa tsy resaka hoe andro alahady na andro asabotsy zay Andriamanitra vao tena mihaino. Nareo vavaka alahady reo tsisy mihaino anareo, alahadista. Fa foana ny vavaka reo ary tena manibazimba n'Andriamanitra ianareo. Fa ny sabatista ihany no henon'Andriamanitra. Raha lasaina-bavy tsy sabatista sy alahadista zany io, fa isan'andro dia ao aminao ny fanahy masina. Marina sa diso? Isan'andro dia tempolo ny fanahy masina ianao, ary ao amin'ny tompo tsy resaka alahady, sabotsy sy alarobia sy alatsinainy intsony, fa ao amin'ny tompo dia fiainana isan'andro san'andro, manana fiainam-bavaka. Halleloia! Ary rehefa mivavaka ianao dia tonga dia miasa ny fanahy, miasa ny anjely, miasa ny tompo, mamaly vavaka anao. Amen! Fa aza mety gejain'ny olona, aza mety fitahan'ny olona, aza mety ambakain'ny olona hoe mahatonga vavaka tsy mivaly ianareo mbola mitazona ny alahady, ianareo mbola mitazona ny sabotsy. Rehefa ao amin'ny tompo raha lasaina-bavy tsisy resaka andro, tsisy resaka toerana, tsisy resaka fomba ety ivelany, tsisy resaka akanjo, tsisy resaka misaron-doha, fa resaka fiombonam-panahy miaraka amin'ny Jesosy Kristy. Halleloia! Rehefa miaraka amin'ny tompo dia misy halleloia. Hafandray zany halleloia isaky ny mandeha zany. Hosokafa ny tompo ny masonao, ho fantatrao zany. Rehefa miaraka amin'ny tompo, vavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana, rehefa hitehaka ho an'i Jesosy ianao dia afaka mitehaka ho an'i Jesosy, fa tsy hoe rehefa ao amin'ny Jesosy dia ohatr'izay nataonao fa tsy mety raha vao mitehaka. Tempolo fanahy masina, trano fanahy honenan'Andriamanitra. Mazava amintsika ve zany tenin'Andriamanitra zany? Azo ho raisinao ao an-tsaina fotsiny, fa ampiaro zany isan'andro dia tempolo ny fanahy masina.
isan'andro dia trano fanahy ary za mivavaka amin'ny fanasy amin'ny fahamarinana ny fanasy amin'ny fahamarinana zany tsisy tsony hoe ariananina na eo ranona vao maheno manatona ny ranona vao aheno iresaka amin'ny ranona zay vao aheno Andriamanitra lazaiko anao fa tsisy mpanalalana anao amin'Andriamanitra intsony akoatran' Jesosy Kristy. Averiko, tsy misy mpanalalana anao amin'Andriamanitra intsony akoatran' Jesosy Kristy. Amen. Za mpisorona, ianao mpisorona, inona no ataontsika? Samy rendez-vous ao amin'i Jesosy. Fa tsy za no hanalalana anao amin'Andriamanitra. Dio zay. Na ianao no hanalalana anao amin'Andriamanitra, fa ianao direkta manatona an' Jesosy Kristy. Manatona an'Andriamanitra, manatona an' Jesosy. Halleloja! Aza vela sakanan'olona zany ianao. Hoe tsy mivaly io vavaka io raha tsy mankaty amiko ianao. Tsy mivaly io olanao io raha tsy manatona ahy ianao. Fa izy ngano Andriamanitra. Izy ngano maty teo amin'ny azo fizaliana. Izy ngano nandasaka ny rany hanavotana anao. Anankiray ny maty teo amin'ny azo fizaliana, nandasaka ny rany hanavotana anao, nitsangana tamaty, velona mandrakizay, mifonao anao tanakavanany ray, ary io no mijery anao isan'andro san'andro. Iray ny mpanalalana aminao sy Andriamanitra ray ny mandrakizay, Jesosy Kristy. Jesosy Kristy raha teo ihany koa ilay ray ny mandrakizay. Halleloja! Olona afaka ianao amin'i Jesosy satria mpisoron'Andriamanitra. Amen. Fa ampy izay ny fanandevozan'ny olona ka tsao ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana. Misy tsy mahay mivavaka mihitsy. Misy tsy mazoto mamaky tenin'Andriamanitra mihitsy, nefa mpisorona, nefa sy olo tenan'Andriamanitra. Hivavaka dia mifanjana. Ao ataovy. Tena tsy mbola mambo raha ny fanjakan'Andriamanitra ianao raha mifanjana mivavaka. Hivavaka dia ampianarina. Dao ary rehefa hivavaka tsika tonga daholo fa ampianarina mivavaka nareo amin'ny alatsinainy na amin'ny talata. Fa io fianaranao mivavaka io na tonga mivalim-bavaka tonga any anaty aingana. Aza mety ho fitahan'ny olona. Ny zanako ve rehefa hiresaka amiko dia ho ampianarina. Hoe rehefa hiresaka amin'ny dada ianao soraty aloha hoe arahaba ry dada. Manaja anao. Sisa. Rehefa tonga eo iny zanako iny, tsisy protocole, tsisy zavatra amboarina. Fa tonga dia tsotra fotsiny manatona izy satria fatany fa zanaka ary eno dada tsy jery ohatran'ny ao zany formule anao zany ohatranao zao satria fantatra dada fa zanaka dada izy. Halleloja! Fantatra hoe zany fahamarinana zany. Zany hoe ianao rehefa manatona an'Andriamanitra, fantaro fa zanak'Andriamanitra ianao. Rehefa zanak'Andriamanitra ianao, rainao io Andriamanitra io, dada zany tsy mijery afa-tsy zay atsara ny zanany. Tsy mijery afa-tsy zay hiadana ny zanany sy hiarovana ny zanany. Efa dadanao ve le ray? Rehefa dadanao le ray sambatra ianao, olona afaka ianao, tsisy hanalalana anao zany, ary tsisy ho ampianarina miteny zany eo amin'ny rainy. Tonga dia miteny fotsiny dia mahay miteny. Vavaka mifanasy amin'ny fahamarinana fa tsy ampianarina. Misy mantsy mampianatra dia hoe rehefa manatona an'Andriamanitra tsy maintsy fiderana aloha. Dia rehefa avy eo manao fankalazana. Dia rehefa avy eo mifona, dia rehefa avy eo mangataka. Inona daholo zany? Tsy zany io tsy zany io. Amboarina be zany. Fa rehefa manatona an'Andriamanitra, rehefa te hangataka tonga dia mangata. Rehefa te hidera tonga dia midera fotsiny, fa aza modimody hangataka zavatra ianao dia mody midera aloha. Dia mody manandratra be, manandratra anao tompo, mankalaza anao tompo. Dia rehefa vita ny fankalazana sy fanandratana, mifona aminao tompony amin'izao dia iny amin'izay fa hangataka. Hipokrizia, fiatsaram-belatsihy. Ny tompo malalany ao anatinao, mbola tsy miteny akory ianao dia efa fantany ao anatinao. Efa fantany izay ho lazainao, efa fantany ny atongavanao eo. Tsy hanaovanao sinema ny tompo. Ny olombelona no hanaovanao sinema. Fa eo anatrehan'i Jesosy simple. Miresaka tsotra fotsiny. Satria efa vita an'Andriamanitra, vitan'i Jesosy ny fampihavanana tamin'ny alalan'ny rany. Halleloja! Ny fitafianao dia Jesosy no hitafianao. Romanina 13:12. Aza miany amin'ny nofo atateraka ny filany fa hitafio Jesosy Kristy. Romanina 13:12 amin'ny andininy farany any. Ao amin'ny Efesiana sy ao amin'ny Kolosiana dia milaza koa hoe efa narianareo le toetra nareo taloha ary efa nitafianareo le toetra vaovao.
zay avaozy nisan'andro san'andro mitafy an' Jesosy Kristy. Tsy hisy tony zany hoe manatona ny tompo manao akanjo fotsy be, fa tsy hoen'ny tompo anao raha vao tsy manao akanjo fotsy. Indraindray le manao akanjo fotsy mihitsy ny tena mampatahotra ao anatiny ao. Fa miaraka amin'ny tompo zany tsy resaka fisehosehoany ity ivelany, fa ny ao am-po. Andriamanitra mijery ny ao am-po, fa ny olona mijery ny ety ivelany. Zay dia mitsara amin'ny ety ivelany. Fa ny tompo na skobidony anaovanao hoe na t-shirt ny anaovanao, tsy zany ny important, fa ny fanahy masina ao anatinao, ny toeran'ny tompo ao anatinao, ny fahatsoram-ponao, mivavaka amin'ny fanahy sy amin'ny fahamarina, mpisorona eo anatrehan'Andriamanitra. Haleloia! Sambatra izay madio am-po, fa izy no haleloia, avereno mafy. Haleloia! Fa tsy hoe sambatra izay misaron-doha, fa izy no ahitan'Andriamanitra. Sambatra izay manao akanjo fotsy mirebareba, fa izy no ahitan'Andriamanitra. Sambatra izay tena hoe mifady alina, fa izy no ahitan'Andriamanitra. Fombafomba daholo zany. Fa sambatra ny madio am-po, fo madio, izy no ahitan'Andriamanitra. Fo madio zany tsisy fialonana, fo madio zany tsisy fosafosa, fo madio zany tsisy fanambakana, fo madio zany tsisy lolo-po, fo madio zany tsisy fireharehana sy fizaozahoana, fo madio zany mamela eloka. Sambatra ny madio am-po, fa izy no ahitan'Andriamanitra. Raha mpisoron'Andriamanitra ianao, mila madio am-po. Hanjakan'Andriamanitra, itoeran'Andriamanitra ny ao anatinao. Haleloia! Mpisoron'Andriamanitra ve ianao sady tsy mpisoron'Andriamanitra? Fa raha nanolo tena ho an' Jesosy ianao, mpisoron'Andriamanitra ianao. Haleloia! Misy ny antsoina hoe réforme. Ny réforme dia zao fanovana ny zava-misy. Luther namorona ny réforme voalohany, nanao ny réforme voalohany satria zay tena nametraka izy ny 95 thèse, zay hoe tena tsy izy ty resaka katôlisisme ty. Rehefa hikonfesy dia manatona mopera, tsy izy zany. Rehefa hivavaka dia manatona lehilahin'Andriamanitra, tsy izy zany. Raha teo vovontsy dia manao asan'Andriamanitra, tsy izy zany. Nanao ny réforme. Ary rehefa tany 1517 tany nanao réforme Luther, ny fiangonana katolika, nefa tany amin'ny 300 tany ny folo. Zany hoe 4 taona zany tao amin'ny famaizinana tao foana. Dia nanarivo taona maro. Be da be ny olona mbola ao anatin'ny aizany, mieritreritra fa manatona olona izy, zay vao henon'Andriamanitra. Tsia, manomboka androany tsy manatona olona ianao, fa henon'Andriamanitra ianao. Amen. Raha hoentin'ny tompo ianao, hotahin'ny tompo ianao, asoavin'ny tompo ianao, omen'ny tompo ny hoeti-manana ianao, ka hanao trano, dia mahazatra anao dia ahoana? Iantsoniza hanao fototra. Enoy tsara, iantsoniza hanao fototra. Iantsoniza hivavaka ao an'ilay trano. Fa manina ny antso azy? Ianao tsy mpisorona. Ianao ka tsy mpisorona. Raha mpisoron'Andriamanitra ianao, iadina ny fototra, ianao no mivavaka ho an'ny fototra. Haleloia! Dia isy anatona hoe fa ianao iza no mivavaka? Nareo nga fa manana diplôma théologie? Sa nareo nanao sifala, nanao setela, aiza no fa nareo mivavaka? Raha lasa anabava, tsisy diplôma théologie ato, tsisy resaka sifala sy setela ato, fa ny fanamasina mazaka ao anatinao. Haleloia! Manatona ny tompo ianao amin'ny anaran'i Jesosy, ianao ihany no mivavaka ho an'ny tranonao, tahian'Andriamanitra io. Haleloia! Ianao ihany no mivavaka ho an'izay fototra sy fanorenanao, tahian'Andriamanitra, satria ianao tranon'Andriamanitra. Fa manaiky ambakan'olona sy zany hoe tsy mety io fa tsy miantso lehilahin'Andriamanitra, tsy mety io fa tsy miantso mpanandro. Tsia, ny andro rehetrarehetra dia tsara ao anatrehan'i Jesosy. Haleloia! Avaozy araka ny ato amin'ny tenin'Andriamanitra ny famarinana iainanao. Raha ohatra ka mila hoentina eo anatrehan'Andriamanitra ny zanakao, tsy hoentinao any amin'ny pastery iny, na hoentinao iny any amin'ny mopera, na hoentinao iny any amin'ny presbytera, na ho any amin'ny bisopy sy ny sisa sy ny sisa. Iza moa ianao? Iza? Haleloia! Inona natao hoe mpisorona? Manatona an'Andriamanitra, makeo amin'Andriamanitra. Zany hoe raha mila hoentina eo anatrehan'Andriamanitra ny zanakao, tsy hoe ty pastera ny zanako mba hoety eo anatrehan'Andriamanitra, ty
tia mopera zanako mba hoeto eo anatren'andriamanitra. Ianao dia fanjaka-pisorona, ianao ny mpisorona voateraka ny zanakao. Lasa ianareo mivady miresaka eo anatrehan Jesosy. Ty Jesosy ny zanakay, nomenao anay ty. Ianao ny tay azy, ianao no anambona azy, ianao ny aro azy, ianao ny tondra azy, omba azy hatramin'ny farany. Halleloia! Zay nge le simple miaraka amin'ny Jesosy. Ao amin'ny tompo tsy misy ny resaka hoe clergé sy ny olona tsotra. Inona moa zany hoe clergé sy ny olona tsotra? Ao amin'ny tompo zany tsy misy hoe reto a professionnel ny fivavahana. Dia manatona an'ireo ianao raha te azo valim-bavaka. Manatona an'ireo ianao raha te hisy fotoam-bavaka tianao atao. Manatona an'ireo ianao raha te hilamina amin'ny resaka fivavahana. Fa ianao olon-tsotra. Tsy ravana amin'ny anaran'i Jesosy zany fa tsy misy an'izany. Zay mahatonga ny olona manota. Zay mahatonga ny olona makany amin'ny fahaverena satria eritreretiny hoe misy misolo tena azy ao dia izy mandeha amin'ny filany, mandeha amin'ny fahotany, mandeha amin'izao rehetrarehetra zao. Ny olona hisolo tena anao ianao rehefa tsy mibebaka tsy miditra ny fahazakany lanitra. Fa raha ianao nanolo tena ho an'i Jesosy halleloia, ianao ihany eo anatrehan'i Jesosy dia ampy. Hoentinao ambavaka ny zanakao, hoentinao anatrehan'i Jesosy ny zanakao, hoentinao anatrehan'i Jesosy ny momba anao rehetrarehetra. Dia betsaka ny very vola amin'izany. Betsaka ny very marché amin'izany. Ary betsaka ny tsy faly amin'izany teny izany. Satria lasa tsy manana asa tsony zareo. Azonao izany tiako tenena izany. Ianao androany no ahafahan'ny tompo. Ianao androany dia no fantatra hoe ay ve za. Raha an' Jesosy ianao, fa raha tsy an' Jesosy ianao aloha tsy zavatra hafa. Fa raha ianao an' Jesosy, nanolo tena ho an' Jesosy masina ho an'Andriamanitra ianao ihany dia mivavaka ho an'ny zanakao. Ianao ihany dia manolotra ny zanakao eo anatrehan'Andriamanitra. Ianao ihany dia fisoronana eo anatrehan'Andriamanitra. Tsy midiky zany akory, apetrako tsara hoe tsy ilaina ny pastera, hoe tsy ilaina ny apôstôly, hoe tsy ilaina ny mpaminany, hoe tsy ilaina ny mpampianatra, hoe tsy ilaina ny evanjelista. Tsia mipetraka tsara eo ary misy an'ireo foanao. Fa le fifandraisanao mivantana amin'ny tompo tsy miankina amin'ireo sy manatona an'ireo, fa ianao dia manatona an'i Jesosy dia ampy. Fa be da be ny olona voambaka, be da be ny olona voafitaka. Jesosy dia mivavaka amin'ny Jaona 20:20. Manamasina azy amin'iny fahamarinana. Fa ny teninao no fahamarinana. Inona ny manamasina? Inona ny manamasina? Iza ny manamasina? Halleloia, aza matahotra e. Aza matahotra, aza misalasala. Ny teny ny manamasina, ty tenin'Andriamanitra ty. Fa tsy olombelona ny manamasina. Ny fahamarinana ny manamasina, fa tsy olombelona ny manamasina. Vavaka napetraka Jesosy zay. Ny atonga anao ho masina zany dia inona? Sofandran'olombelona ve? Fandehanana any amin'ny trano fivavahana ve? Inona ny manamasina anao? Ilay teny, ty teny ty. Inona ny manamasina anao? Ny fanamasina. Inona ny manamasina anao? Ny ran'i Jesosy Kristy. Halleloia. Fa raha tsy misy ny ran'i Jesosy, raha tsy misy le tenin'Andriamanitra, raha tsy misy le fanamasina, na anatin'olona 7 ans en théologie ary ianao, na anatina docteur en théologie ary ianao, na anatina bisopy ary ianao, na anatina révérend ary ianao, rehefa ianao tsy masina dia tsy ho masina velively. Halleloia. Rehefa ianao tsy an'Andriamanitra dia tsy ho an'Andriamanitra mihitsy ianao, fa tsy ny olona no anatonanao. Halleloia. Zao nge dia be da be ny fombafomba hoe ho amasinina ny tokantranony, ho amasinina ny fanambadiana, fa ho amasinina ahoana? Dia hoentina any amin'ny tranon'Andriamanitra, dia ho amasinina na lehilahin'Andriamanitra. Tato anaty baiboly tsisy an'izany. Tsisy an'izany tato. Jesosy nanatrika mariazy tsy nanamasina. Jesosy ny invité ary nampitombo nanova ny rano lasa divay. Fa tsy nisy fahamasinana, fanamasinana. Fa be da be ny olona mpiatsara velatsy ho amasinina eo anatrehan'Andriamanitra. Dia manao fotoam-pivavahana, dia ametrahan-tanana, dia zao. Rehefa tonga ary amin'ny fety ary, mandeha mody evangelika kely fefakadiny 30 minutes. Rehefa vita amin'izay zay, raikitra amin'izay mibalina, iran'izao tontolo izao sy ny sisa. Fa masina ve sa tsy masina e? Fombafomba. Foana ny ivavahanao ny tompo raha resaka fombafomba ohatr'izany. Fa io tsy pastera no hahamasina anao,
tsy mopera ny anamasina anao, tsy lehilahin'Andriamanitra no anamasina anao, Jesosy ny manamasina anao, Jesosy ny manamarina anao. Haleloia. Mpisoron'Andriamanitra ianao. Zany famarinana anankiray manafaka mihitsy zany. Tsy fantatrao ny mametra tanana aminao inona, olona ohatry ny ahoana iny, ametra tanana anareo mivady. Avy eo afaka firy taona dia misaraka. Le fametra tanana io misy dikany io. Olona mpijangajanga tsy fantatrao manao akanjo fotsy eo fa le fanahy miampitany rehefa ametra tanana. Olona sarabady, olona tsy manam-bady mametra tanana anao, lasa misy divorce avy eo, lasa misy fijangajangana avy eo. Fantaro le famarinana tenin'Andriamanitra, fantaro le famarinana tenin'Andriamanitra. Fa zavatra tena tian'ny Tompo apetraka aminao, ianao ny mpisoron'Andriamanitra, ianao ny fanjakam-pisorona, ianao ny fonenan'Andriamanitra, fa tsisy analalana anao amin'Andriamanitra. Raha anao ny asan'Andriamanitra, ianao no ampiasain'ny Tompo. Fa ny olona ny Tompo amindra fo noho ny tsy fahalalana angamba ny mahatonga zany, mahatonga manao zany, noho ny fampianarana zay tsy ampy. Fa ny fanamasinana mariazany, Jesosy ny manamasina azy dia vita. Fitondranam-bavaka nga hoe no atao na fiarahana amin'ny tera, fa raha anamasina, Jesosy ihany ny manamasina, ny tenin'Andriamanitra ihany ny manamasina, ny fanamasina ny manamasina. Haleloia. Ary misy malala n'izany famarinana ny tenin'Andriamanitra zany dia tsy manao an'izany resaka fombafomba izany tsony, mitondra ho amin'ny fanamasinana, mitondra ho amin'ny fotoam-bavaka sy ny sisa, tsy manao an'izay tsony, fa fantany fa Jesosy ny manamasina azy, Jesosy ny manamarina azy, ho ekeny eo anatrehany lalàna fotsiny dia misoratra izy dia ampy. Dia isy tena avy eo secte nareo. Nareo rehetra zany tena miana-kendry. Fa reo olona rehetrarehetra talohanareo reo tena atala daholo. Rehefa vao fantatrao ny fahamarinana, andevon'ny fahamarinana ianao, tsy afaka intsony ianao fa tsy maintsy hijoro an'ilay fahamarinana. Na ho tezitra ary dada, na ho tezitra ary mama, na ho tezitra ary bebe, na ho tezitra ary dadabe, raha ho tezitra ary zoky zany, io ny fahamarinana tenin'Andriamanitra, io no arahako. Ary noho ny fitiavako an'i Jesosy no anarahako an'io. Fa tiako be nareo, fa noho ny fitiavako an'i Jesosy, Andriamanitra tokony ekena mihoatra noho ny olona. Haleloia. Andriamanitra ny tokony ekena mihoatra noho ny olona. Ry apôstôly reo ngery Petera reo ngery rarana tsy hitory tenin'Andriamanitra. Dia hozy Petera hoe tsarao nareo natrehan'Andriamanitra, fa marina nareo fa manam-pahefana, marina nareo fa mavita azy amin'ny rano, fa za miteny anareo Andriamanitra mbola ekeko noho nareo. Efa ankapohana ry Petera hoe tsy mahazo mitory an'izany Jesosy zany tsony. Voakapoka izy nalefa ny fitsorana, mememe indray izy any an-dalana mbola mitory an'i Jesosy indray. Satria manana ny fanamasina, fanjakam-pisorona, tsy manaiky rahonana intsony, tsy manaiky tapenam-bava intsony, fa malala an'ilay fahamarinana. Haleloia. Tsara io Jesosy io raha lasaina bavy, manafaka io Jesosy io. Misy zavatra tiany Jesosy endahana be any aminao any zao. Misy fahamarinana mila fantatrao, misy zavatra fomba fanaonao zay ataonao efa tiany Jesosy ho ialana, ary androany tiany Jesosy hanesorana an'izany. Haleloia. Zany batisa zany tiako resahana aminao. Zany batisa zany Jaona 4:4 dia voalaza hoe nanao batisa, tsy Jesosy ny nanao batisa fa ny mpianatra ny nanao batisa. Ny mpianatra nanao batisa. Nisy taona misy olona tany a Diego nangataka hoe ho atao batisa. Dia andraso fa misy olona fantatro any fa andraso teneniko izy anao batisa anao. Ny everiko ty olona ty zany fa malala an'ilay fahamarinana. Dia ozy izy rehefa andresaka tamiko, za ozy izy aloha mbola tsy manao batisa fa andraso resahako kely aloha ry loha olona sy ny diakony. Dia ozy aho hoe mila zaraina amin'ny olona misy ty fampianarana ity. Fa Jesosy rehefa niteny ao Marka 4:20, izy andresahany, mandehanany amin'izao tontolo izao nareo, mitoriny filazantsara amin'ny olombelona rehetra, atao mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ny fanamasina. Iza andresahany amin'iny? Pastera ve? Ny apôstôly ve? Ny mpaminany ve? Loolona ve? Ny dekônina ve? Ny mpianatra no mirahan Jesosy. Iza le mpianatra? Olon-tsotra, disciple. Le disciple zany olona nandray ny fanamasina. Tsy manana titre io hoe tsy haiko
pastera na vita teolojia 7 taona na vita teolojia 4 taona zay vao manao batisa fomban'olombelona daholo zany fa reo mpianatra ireo nan'olo tena ho an' Jesosy nomena ny fanamasina dia nandeha ireo nanao mpianatra ny firenena rehetra rehefa nisy olona nybebaka tany tonga dia natao batisa eo ny eo izy ihany nanao batisa dia vita le batisa fa tsy niantso hoe niantso pastera na niantso zao zao fa fanjaka mpisorona mpisorona ianao raha misy olona hitorianao teny raha misy olona mibebaka marina raha misy olona nandray an' Jesosy ka te hiditra amin'ny batisa tsy antso pastera ianao tsy antso ahy ianao eo ny eo tarihan'ny fanamasina avy ianao dia mijery rano dia ataonao batisa le olona halleloia mazava ve zany manaiky an'izany ve ianao simple le tenin'Andriamanitra ary le simple manafotoana dia be da be ny tafotoana fa zany io tsotra be io ary ny batisa dia olon-dehibe no atao batisa fa tsy zazakely satria tsy misy zazakely natao batisa tato na ray ary atao anaty baiboly fa fampianaran'olombelona taty aoriana zany fa rehefa nitory ny fibebahany Jaona dia olona tonga saina tsy zazakely no tonga saina fa olon-dehibe no tonga saina fitadiavana fieritreretana tsara hoy izy Petera mitady eritreritra tsara tsy zazakely olon-dehibe no mitady eritreritra tsara dia atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy rehefa olona mibebaka Jesosy natao batisa hiditra amin'ny ministerany 3 taona Paoly natao batisa fariseo io mpahilalana io nanitsika fiangonana io fa narodan'i Jesosy io teo amin'ny lalany Damaskosy dia nanomboka teo jamba dia nitsokafan'i Jesosy indray ny masony dia nanomboka teo izy natao batisa zay ny batisa ara-baiboly Cornelio miaramila asan'ny apôstôly 10 lehilahy lehibe zany natao batisa asan'ny apôstôly 9 le tandapa etiopiana miaramila olon-dehibe zany voakasiky ny tenin'Andriamanitra dia natao batisa le mpiandro fonja asan'ny apôstôly 12 rehefa voatory ny Paoly ny tenin'Andriamanitra ka nibebaka izy dia natao batisa teo no eo ary nanao batisa azy zay olona teo ihany fa tsy miantso pastera tsy miantso lehilahin'Andriamanitra tsy miantso zao ianao zany raha mpianatra Jesosy ka misy olona tokony atao batisa avy hatrany dia ataonao batisa halleloia tsy nanaiky an'io batisa zaza tsy nanaiky an'io batisa ny olon-dehibe io tamin'ny taloha dia izao baviko zay no nitory teny aminay tamin'ny voalohany dia izy zany tonga dia nalala n'le famarinana dia nanambara n'le famarinana rehetra teny navisabesatra tamiko ihany hoe inona daholo zany zavatra ohatra manodohana zany olona efitsika mandritra ny efatra amin'ny 3 taona nikitikitianao ny ay batisa tamin'ny mbola kely dia efa vita dadanay pastera dadabeanay pastera ina nikitikitianao anay azavy efa vita batisa zay dia ampy zay dia ozy izy matsainay mba indrana tomobile fa misy ankizy atao batisa dia ahoana azy zany dia lasa mivady mantondra zareo atao batisa atao zany fa rahana izy zay tsy nanaiky an'izany mihitsy zany fa nandeha fotsiny tany amin'le toerana amin'izay na toriana ny teny nanambarana ny teny zaraina ny teny lasa hatramin'izay lasa vita batisa nkasihan'ny tompo zay ary rehefa nisokafan'ny tompo ny maso dia hita tokoa hoe tsisy zazakely natao batisa zany tato tsisy an'izany mihitsy tato ary le famarinany tenin'Andriamanitra olon-dehibe natao batisa novembre 2009 zay nkasihan'ny tompo teo ny eo tsisy formation ana batisa zany ko hoe formena 3 volana aloha nareo formena 1 zay nareo vao atao batisa aiza misy an'izany zay nangataka batisa rehetra tato tsy nitendry Paoly aolona formena zay vao atao batisa tsy nitendry ry Filipo hoe oka aloha ry tandapy etiopiana aloha aloha miandry 1 formena ianao vao atao batisa fomba n'olombelona daholo zany fa ny olona rehefa nibebaka nanaiky ny famonjena te handray ny famonjena te ho vita fihavanana ho araka ny sitrapon'Andriamanitra raha mangataka batisa izy eo izy dia atao halleloia fa tsy poroporonina sy amboamboarina ohatr' zany izy ty ho fantatrareo marina dia marina no anafaka anareo tsy ho andevo fa io batisa io teo ny eo dia vita fa avy eo mianatra dia lazaiko anao fa tamin'izay novembre 2009 zay nanaovana nay batisa zay tonga dia nanomboka teo ohatrany zavatra mbola tsy voavakinao hatramin'ny hely zany hitanao famarinana rehetrarehetra misokatra mihitsy ny masom-panahinao misokatra mihitsy ohatran'ireny hoe le
ny saromana atao anaty vata reny ianao dia ny sorona atao amin'ilay vata mazava be daholo izay hitanao rehetrarehetra. Ohatran'ireo ny tômôbila nasiana frein à main reny, dia rehefa mandeha ny tômôbila misy frein à main misapisatra tsy hitanao hoe ahoana, fa vao avotsina ilay frein à main lasa tonga dia miridana. Misy freriana tato, misy fihebebona tato, izay indray dia tsy atao batisa zany, fa zay efa vita batisa tamin'ny mbola kely zay ny mara. Fa rehefa kasika ny tompo anao hoe nanaiky tonga dia tion'io dia natao batisa. Dia aveo zanakay teraka 2009, 2015, 2017 tsisy batisa atao zany, miandry an'ireo lehibe dia atao batisa reo. Fa zay tonga dia manatotra an'ireo ho an' Jesosy. Fa le zanakay tamin'ny 2007 any tamin'ny mbola tao tsy fahalalana nentina natao batisa, satria mbola tao anatiny tsy fahalalana. Fa rehefa tonga ny fotoana zay tena hibebahana iny alalana iny a Jesosy, zay vao tena ho atao batisa amin'izay. Haleloia! Misy tian'Andriamanitra resahana anjary eto, ary tian'Andriamanitra apetraka amin'ny fahamarinany tenin'Andriamanitra ianao. Esory ny fieboibona, esory ny tompo-teny fatratra, fafantaro le fahamarinany tenin'Andriamanitra. Tonga dia atao batisa eo eo. Nanomboka tamin'izay zay tena tsapanay le fikasihan' Jesosy, tsapanay le fanatrehan'ny fanamasina, tsapanay le fitarihan'ny tompo. Talohanao rehefa hitarika fotoana, talohany natao batisa sy tany amin'ny fombafomba, dia hoe iza no mitarika? Ianao no mitarika? Ay. Ianao no manomana teny, dia ianao no mitory, dia ianao zao zay le fomba atao zay. Dia rehefa tonga eo iny rehefa aveo tonga dia robot fotsiny, mandroso aloha ny anankiray, vitany an'iny, tonga indray ny anankiray, dia tonga ny anankiray, efa robot efa amboarina fotsiny, dia tsy misy aina matetika. Dia nanomboka indray le zoapavinay efa nitarika anay anao selula, tonga le selula jerenao tsisy mpitarika fotoana, tsisy mpitory-teny, tsisy manao vavaka, ohatrany tonga dia mandeha be fotsiny teo. Dia hoy zay aiza mpitarika fotoana, aiza zao, nga tsy alamina izy ty, tsisy firindrany. Dia miasa ny tompo, tsy alezy mihitsy zay tamin'ny voalohany, inona ary ty tsy hita zay olona mitarika fotoana, tsy hita zay mamaky teny, tsy hita zao. Nga ny fanamasina amboarina ohatr' zany kay, fa rehefa tonga amin'ny fotoana anankiray ianao, zay tia ny fanamasina atao io, fa tsy amboarina be ohatr' zany, tsy amboarina be ohatr' zany, tsy lasa raha hira andininy telo le hira, ianao zany mitarika alao andininy anankiray ihany, nefa fanamasina te anao izy anankitelo, dia voaeligelina be eo anao, lasa voageja. Fa rehefa ankasihan'ny tompo tarihan'ny fanamasina, tsisy hoe tia programa mihidy zay fonao fa tia programa ao am-piangonana, nga ny programa amboarinao zany, fanamasina no mitarika an'io, fanamasina manamboatra an'io, satria tarihan'ny fanamasina ianao mpisoron'Andriamanitra. Haleloia! Dia nenandroso zay aveo 2009, 2010 nampianarin'ny tompo, 2011, 2012, dia nanombonomboka 2012, 2013 nasain'ny tompo nandeha teny an-dalana amin'izay. Raha nisy olona tena nisa menatra teto tany, tena zany isan'ny tena menatra, tsy sa mijoro aman'olona zany, tsy manatrika aman'olona zany, miafiafina piripirina ry. Fa io rehefa fanamasina mikasika anao, namonjy mariazy zay, amin'ilay mariazy zany dia efa nanolo tena ho an'i Jesosy ianao, tonga dia evangelika andro ray io, dia ao anatin'ilay mariazy ianao, tsisy hoe programa ninninona, fa nitarihan'ny fanahy fotsiny nitarika tao anatin'ilay mariazy, nanao fitoriana, nanao fizarana, tapitra le fotoana gaga fotsiny hoe zavy nanao an'izay, satria ianao efa nanaiky an'le fanjakan'ny fanahy, satria ianao efa nanaiky an'le fisoronana. Dia nadarapiko ny tompo, esorin'ny tompo ny enatra, ianao zay mbola menamenatra eto, tsy zanak'Andriamanitra ntsony ny menamenatra, fa ny fanahin'ny fahamarinana, fanahy mahery fa tsy fanahy osy. Ce n'est pas un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Fanahin'ny fahamarinana, fanahin'ny fitiavana, fanahin'ny fahonona tena, fa tsy fanahy osa no men'Andriamanitra anao, tsy fanahy osa. Dia taritin'ny tompo ianao eny amin'ny esplanade Analakely ianao no mitory tena, ny olona miantsena alahady, ianao mijoro eo miaraka amin'ny micro, dia mitory ianao manambara ianao, tsisy hoe nisy fobe naniraka anao hoe ny rahan'ny président fiangonana nitory, tsy zay, président Jesosy no naniraka anay. Dia nitory zay teny amin'ny zoma mahafinaritra zany,
lasa zay manatona bara dia eny amin'ny bara tonga dia mitory aman'olona fotsiny vidy an'le micro kely reny sy le ampli kely oatra zao dia eny amin'ny bara eny talata maty tena tonga dia nitoriana ay nanambara anay jesosy dia le olona niara-vavaka anay tamin'loha dia nijery dia mianay fotsiny hoe tsy manam-pahendrena fa ohatra mamenatra mitory eny fa nga misy an'izany rehefa hita ny fanamasina ianao dia mitory avy eo zay nandroso teto amin'ny gastropizza tokoa le amin'ny 7 alina eny mitory fa misy olona manatona mihitsy ao niala tamin'ny toka niala teny amin'ny latabatra ny kely teny dia nanatona hoe ahoana ny atao mba hovonjena fa za laha ny andro atao amin'ity tokatoko ity fotsiny zay le asa ny fanahy zay le fisoronana manambara an' Jesosy mitondra an' Jesosy ianao ary tsy tompony tenanao ntsony ianao fa ianao no manatona ianao manatona dia inona ny tiany Jesosy atao amiko inona ny tiany Jesosy ho ataoko fisoronana misorona ho an'Andriamanitra halleloia tsisy tsony zany professionnel ny fivavahana dia ianao mitazatazana fotsiny a dia anatona olona ianao rehefa isy fangataham-bavaka anatona olona ianao rehefa misy fanokanana trano anatona olona ianao rehefa zao sy zao tsia ianao trano fanahy ianao fonenan'Andriamanitra ianao fanjakam-pisorona mavesatra be ve zany sarotra be ve zany tsisy mora ohatran'izany dia avy eo zay avy eo niconvoquena convoquen'ny fianakaviana iny ty ataonareo ty nareo tao manentsika fiangonana nareo tao tsy ao anaty fiangonana tsony inona zany ataonareo zany ny fiangonana ilaina foana ny tranoko atao hoe trano fivavahana kefa io le tranoko za le tranoko ho andeha any amin'ny trano aiza indray ary a laha ny andro fosiny hividy voninkazo an'le trano nefa laha ny andro anositra savoka sy anao andoko an'le trano zavatra tokony hikarakarako amin'ny mahatra hikarakarako amin'ny kamboty laha ny voninkazo maina rehefa avy eo fotsiny iny zany ataonareo zany manao batisa n'olona nganareo tsy nampianarina fa ny batisa dia anjazakely any dia natsona mihitsy ny fianakaviana ray manontolo dia eo anao dia adinina sy resahana eo fa rehefa miasa ny fanahy zay tsy afaka andazy ela zay ny tenin'Andriamanitra zay ny fahamarinana zay ny tenin'Andriamanitra fa tsy niteny zay ny araridada ny arazoko fa alao zay hijanona amin'io zany fa alao hijanona amin'izao tsy mety efa nysotomitompo ianao efa navoaka ny tao Babilôna ianao efa natsono no mpisorona ianao dia tsy afaka ny anda intsony rosony dia tsy ampody koa halleloia fanjakam-pisorona tsy mba kanosanosa fa avy eo reo ray aman-dreny reo reo zoko zany reo hokasihan'ny tompo reo amin'ny fotoana ny fahazamanasy matahotra ianao halleloia miasa ny tompo amin'ny heriny miasa ny tompo amin'ny fahefany mivoaka ao anaty Babilôna mivoaka anaty rafidrafitra mivoaka anaty fombafomba fa ianao ny mpisoron'Andriamanitra ianao ny mpisoron'Andriamanitra halleloia rainay zay any an-danitra aiza ny rainao misy mbola manana ray any amin'ny trano fivavahana any fa ny rainao vavato zao nareo izy rainay zay any an-danitra ianao rehefa mivavaka mirindrina ao amin'ny efitrao mangingina dia ny rainao zay mahitanao ao mangingina no amaly anao mpisorona ianao halleloia tsy mila sapelle zany io hoe tonga ao an-trano aloha rangaloha nangana briky kely dia mba asiana ohatrany trano kely eto ataoko fivavahana atao trano dia asiako ohatrany labzy kely eto dia asiako voaly kely eto dia asiako latabatra kely tsy mila an'izany mipetraka fotsiny anao ambony fandriana mipetraka ianao an-dakozia mandoalika ianao ao an-trano ianao fanamasina manazava sy mampianatra anao mpisoron'Andriamanitra ianao halleloia ka tsao ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany anampy ianao ny zavatra rehetra zany anisan'ny fahamarinany ny tenin'Andriamanitra zany anisan'ny fahamarinana ny tenin'Andriamanitra zany rehetrarehetra zany a zay le hoe mandrava manentaka ary mametraka zay ny natao tamin'ny Jeremia nge irahako ianao ozy Andriamanitra matry an'i Jeremia dia zao ny zavatra ataonao anentaka ianao a amongotra andrava dia amboly zay ny ilainy atao Madagasikara be da be ny fomba fivavahana efa tsy izy tsony be da be ny fampianarana zay miboriko be da be ny zavatra tsy izy ianao atsony tompo anentaka an'izany aloha ary rehefa voentaka zany ametraka ianao hoe ty le fahamarinany tenin'Andriamanitra zay ny anton'izao fitoriana zao be
dabe ny manenjika, be dabe ny tsy tia, be dabe milaza fa sekta ianao, be dabe milaza fa satanista ianao, be dabe milaza fa ianareo dia tohanan'ny olona any an-dafy any ary tena efa sponsor be mihitsy ny ianareo dia manao fotsiny ianareo, be dabe no miteny rasy ianao. Fa alao izy iteny fa vao mainka ireny ohatran'ny zezika mampaniry antsika amin'ny anaran'i Jesosy. Halleloia! Mie mandroso ianao amin'ny anaran'i Jesosy, mie miasy Jesosy. Raha tsisy ny fanenjehana matoritory ianao, raha tsisy ny fanenjehana sy ny fanontsikotsonana matoritory ianao, raha tsisy ny fanenjehana hiaraka eto amin'ny rahabe eto foantsika. Zay no natonga an'io mpianatra nivory tao amin'ny 20 tao Jerosalema io naparitaka ny tompo, naparitany tsy nisy ny aonatsony reo. Sasany lasa tany Inde, sasany lasa tany Afrika, sasany lasa tany Azia, lasa tany reo satria reo nitady hitambatambatra eo foana, dia tady hiarakaraka eo foana. Nga ny tadiavin'ny tompo hiarakaraka sy hitambatra eo, ny tadiavin'ny tompo mandehana miparta. Ny ataontsika nefa teriny trano dao hitarina indray, fantarana tranon'Andriamanitra. Ray hetsy ianao, roa hetsy ianao, telo hetsy ianao, tranon'Andriamanitra hoana ny hitarina, ianao tranon'Andriamanitra. Halleloia! Dia ny rahan'ny tompo, ny tompo anandra ny teny faminaniana ao amin'ny Genesis 13:10. Jereo ozy izy 13 andininy farany. Jereo ozy izy ny tany omeko anao fa hodiavinao ny andehananao ny avaratra, andehananao ny atsimo, andehananao ny atsinanana, andehananao ny andrefana. Tamin'ny 2013 ny tompo name an'izay. Afaka kely izay teny izay tsy tahita kory dia programme teo vita izay. Ao anatin'ny fotoana fohy alefa ny tompo tany Fort Dauphin, avy eo nalefa ny tompo taria Tuléar, avy eo nalefa ny tompo taria Manakara. Tsy maintsy mandao vady amanjanaka kely ianao aloha amin'izay. Dia avy eo nalefa ny tompo tany Tamatave, nalefa ny tompo tany Dego, nalefa ny tompo tany Mazanga. Tapitra le mission gaga fotsiny hoe ay nisy an'le Genesis 13:10. Iny taterahan'ny tompo. Tsy nisy fantaniana petraka hoe aiza ry tompo zany ny vola anaovana an'ity. Alao aloha hanao opération gâteau, alao aloha hanao déjeuner concert, fandeha hitory eraky Madagasikara hoy izay. Tsisy déjeuner concert zany ato nataon'ny Paul, tsisy yaourt gâteau concert zany tato nataon'ny ry Petera sy ry John. Tsy nilan zany reo, fa ny fanamasina ny tao anatin'ireo dia ny tompo nombasy dia nandeha reo. Fa tsy nisy an'izany mihitsy hoe alao angataka vola tsy aza. Dia ohatr'izay nataon'ny tompo tampoka, tsisy opération ninina natao, fa dia gaga fa dia vita le andrefana sy atsimo, avaratra sy atsimo, andrefana sy atsinana, vita mandeha avion. Mahafinaritra iha miaraka amin'i Jesosy. Dia indraindray mandeha tomobile, dia nentina le toriteny ireny ny olona natonona dia vita ny fizarana. Mino zato sisa zato efa miasa ny tompo anatin'ny rehetrarehetra ireny. Fanjakam-pisorona ianao. Raha ianao nomeny tompo fahitana, ianao nomeny tompo asa ho atao, ny tompo miantoka an'iny ny amin'ny fanaovana an'iny. Fa aza tsemboka sy lany andro amin'ny fanaovana fitadiavam-bola, nomeny tompo fotsiny io. Misy olona kasihan'ny tompo any tsirairay avy tonga dia manohana anaovana ny asa. Fa sy anao fihetsiketsehana be hoe tena déjeuner zao fomban'olona zany. Fa ny tompo manao an'io rehefa tena avy aminy. Halleloia! Be da be le zavatra mila ovaina, be da be le fanamboarana. Fanjakam-pisorona, ianao ny mpisoron'Andriamanitra, ianao ny mpisoron'ny tompo. Hoy ny tenin'Andriamanitra, izao famantarana izao no anarak'izay mino. Mbola miditra ihany tsika io. Inona famantarana anarak'izay mino? Ametra tanana amin'ny marary izy dia ho sitrany ireny. Manina tsy ataonao zany? Ianao mino sa tsy mino? Aiza ny taratasy mampino anao? Ianao mino sa tsy mino? Aiza ny akanjo fotsinao? Raha tsy manao akanjo fotsy ianao tsy afaka mametra tanana amin'io. Raha tsy misaron-doha ianao tsy afaka ametrahanao tanana io. Fomban'olombelona daholo zany. Ataonao ahoana ny eny ambony taxi be misy olona mila metra tanana, mbola tena tsy netiko ny akanjo fotsiko, tsy netiko ny saron-dohako. Dia alao raiso ny numéro-ko e. Dia amin'izay fotoana izay ianao metrahako tanana. Tsy zany io raha lasaina-bavy. Izao famantarana izao ny anarak'izay mino, fa tsy izao famantarana izao ny anaraka amin'ny pastera.
zao famantarana zao no anaraka ny apôstôly, zao famantarana zao no anaraka ny mpaminany. Izao famantarana zao no anaraka izay mino. Halleloia. Mbola le mino velony anaty baibolinao sao dia efa niova. Misy koa mantsy zao manova baiboly efa ovaovaina ao. Fa zay ny d'origine. Izao famantarana zao no anaraka izay mino. Ametra tanana amin'ny marary izy dia ho sitrany ireny. Halleloia. Miasa ny tompo raha lasaina bafy a. Nisy olo zay teny aminay teny Ambohimanarina teny. Dia nanatona le olona zay ozy izy voa cancer. Efa nisaron-doha izy tamin'izay. Efa tsisy tsony ny volony. Dia za ozy mahoentina mbavaka ametra tanana. Efa natahotra ho vita ve zany. Za ve no ametra tanana aminy. Ny mahazo azy cancer. Dia mibaiko ny tompo nefa ametra tanana marary izy dia ho sitrany ireny. Dia natao tamin'ny anaran'i Jesosy. Ametra tanana ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Sitrany ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Vita fa ametra tanana. Dia tsy haiko volana vitsivitsy taty aoriana. Tonga izy dia niresaka taminay. Efa naniry ny volony. Efa afaka le cancer. Tena miasa Jesosy fa tsy resaka fotsiny zany lazaiko anao zany. Miasa Jesosy na inona io aretin'io na inona io aretin'io. Rehefa mirakla avy amin'ny fanahy masina io, tompo manatanteraka an'io. Na inona aretinao zao cancer, inona aretinao zao sida, inona aretinao zao infection urinaire, inona aretinao zao kyste ovarienne, inona aretinao zao diabète, tension, ninona. Tsy ny teny ny tompo hoe reto ihany, aretina andoha ihany ametra tanany, areti-kibo ihany. Tsia, izao famantarana zao no anaraka izay mino. Zay aretina rehetrarehetra tonga amin'ny anaran'i Jesosy, ametra tanana amin'ny anaran'i Jesosy, sitrana amin'ny anaran'i Jesosy. Halleloia. Halleloia. Nampalahelo moa zay olo zay aveo fa tsy tena hisaotra ny tompo namaky azy ohatrany misy zahatra tiana atao ndray zay isehony tele. Entre parenthèse fotsiny zay. Misy olona efa hitanao zao a, tafotohana tamin'ny tany, folaka ny tongony a, manao fivoriam-bavaka, eo amin'ny fanatrehany fanamasina, ametra tanana ny tongony folaka, eo ny eo dia tsy folaka tsony. Ny ao amin'ny tompo mbola misy mirakla fa lazaiko anao zany. Mino zany ve anao? Zay marary eto androany, mino ny fanatrehan'ny tompo ianao, mino ny fiasan'ny tompo ianao, dokotera mety efa lany aiky, ny médecine efa mety tsy mahateny, fa Jesosy miteny, Jesosy miasa, Jesosy manositra ary Jesosy mikasika androany amin'ny anaran'i Jesosy. Ka na inona aretina mandohalika eo anatrehan'i Jesosy zany. Amen. Na inona graviteny, na inona anarany, na firy taona nanananao azy, rehefa tonga Jesosy, indray mandeha monja fotsiny Jesosy miteny hoe sitrana, dia sitrana ianao. Halleloia. Indray mandeha monja dia sitrana. Andana ataovy ny analizy, andana ataovy zay rehetrarehetra tokony atao, dia ho hitanao fa miasa Jesosy. Lazaiko anao zany. Lazaiko anao zany, mbola mariny ty filazana sady. Raha tsy mariny ty, raha tsisy fanasitrana ty, aleo mody. Fa ny tompo miasa amin'ny fomba tsy takatry ny saina. Tompo miasa amin'ny fomba tsy takatry ny saina. Olona marary ao amin'ny lamosiny, marary ao amin'ny tendany, marary ao amin'ny atony. Rehefa ametrahanao tanana amin'ny anaran'i Jesosy, maivana, eo no eo. Inona ny anazavanao an'izany? Satria hoy ny teny hoe izao famantarana zao ny anaraka izay mino. Aza mijery ny montre io fa avance be io. Avance be io. Izao famantarana zao ny anaraka izay mino. Mila miverina amin'ilay fiangonana voalohany tsika raha lasaina bavy. Mila miverina amin'ilay fiangonana voalohany, le fiangonana tsotra, le fiangonana tsy mieboebo, le fiangonana miatehatra amin'ny fanahy masina fotsiny. Dia miasa ny tompo a. Mba hitan'ny olona fa tena hoe misy zany Jesosy zany. Nandefa ny teniny izy, tena nini? Nasitrana azy zany. Io tenin'Andriamanitra io alefanao. Zao lazaiko zao dia tenin'Andriamanitra lazaiko anao zao, efa manasitrana anao zao. Manasitrana ny fonao marary, manasitrana masonao manjavozavony io, manasitrana ny lohanao tsy mety sitrana lava io. Misy fotoana ny zavatra rehetra, miasa ny tompo androany. Ny diakapoka taminy no nazona fanasitranana. Nitondra ny rofintsika izy, nitondra ny aretintsika izy. Zany miaraka amin'i Jesosy.
izao famantaran'izao ny anarak'izay mino ametra tanana amin'ny marary izy. Izao famantaran'izao ny anarak'izay mino amoka demonia amin'ny anarako izy. Zay mino zany. Raha mpisorona ianao, mitoetra amin'ny fahamasinana ianao, mitoetra amin'ny tenin'Andriamanitra ianao, manana an Jesosy ianao, ny devoly mangovotra rehefa tonga ianao. Lazaiko anao zany. Ny devoly mangovotra rehefa tonga ianao. Misy fotoana teto tamin'ny heriny sy hatramin'izay rehefa eto ny fanatrehan'Andriamanitra misy délivrance ao azy fotsiny eo. Misy olona mianjera ao azy fotsiny tatsy amin'ny sisiny tatsy. Misy mandreten'Andriamanitra ao, misy fanatsy faly ao dia mikikika dia lasa mivoaka fotsiny. Satria ao ilay fanatrehan'Andriamanitra. Tsy ao anatin'ny fombafomba sy ny fahazarana fotsiny, fa misy fanatrehan'Andriamanitra. Dia rehefa eo ilay fanatrehan'Andriamanitra, ao amin'ny tontolon'ny fanao mangororo. Indray fa tonga lario. Matahotra ny devoly. Indray fa tonga kilarika, tonga dia mangovotra ny devoly tena. Reto ilay manana an Jesosy. Tsy azo vazivaziana. Tsy mba tianao ve ohatr' izany? Io vao miditra amin'ny tanàna anankiray any ambanimbanivohitra ianao, matahotra daholo ny mpamosavy. Tonga amin'ny tanàna anankiray any ambanivohitra ianao, mangovogovotra daholo ny mpisikida rehetrarehetra. To tsy mety ty. To tsy mety le varatra lefa. To tsy mety le famelezana an'le olatsy. Tsy mety le izy satria ianao tonga ao an-tanàna. Halleloja! Tsy mety le izy satria tonga ianao ao an-tanàna. Tsy manan-kery intsony. Ozy le satanista niova fo zay hoe ny tranony zanak'Andriamanitra tsisy hevitra, tsy azo atonina. Fa zay tsy zanak'Andriamanitra tsisy dikany aminay miditra ao an-tranony. Tonga dia hitsahanay, ataony baolina ny lohany, ataony baolina ny kibony. Dia nailay misy olona rehefa maraina ohatra hoe mararirary zany lohako zany, mararirary zany kibo. Sao dia nataony devoly baolina ianao tamin'ny alina fa tsy fantatrao. Tena marina zany a. Tena marina zany. Misy fotoana misy manindry tampoka ao am-pandrianao. Misy fanahy ratsy zay. Fa ny mpisorona, raha mpisorona ianao, halleloja! Na aiza toerana misy ianao, na any an-dranomanalina ianao, na any akady vato ianao, na eny ambolo-kalitra ianao, na aiza misy ianao, rehefa ao aminao ny fanahy, rehefa ao aminao Jesosy Kristy Tompo, misy afo manodidina eo. Tsy samiditra ny jiolahy lasa ainabavy. Raha te hamaky trano eto izy, tsy hita fotsiny tranonao, lasa atao amin'ny trano ilany ato izy. Dia gaga ianao fananinana ianareo tsy voakasika. Ianao taranaka voafidy. Ianao fanjaka mpisorona. Iainanao zany eny izy. Tsy misy mahakasika anao. Na dia isy arivo aza lavo akavananao, iray alina eo anilanao, hijery maso fotsiny ianao. Satria nahoana? Ianao mitoetra amin'ny firenizay avo indrindra. Ianao fanjaka mpisorona. Dia ozy ilay satanista rehefa nanao témoignage, tsy azo hidirana ny tranon'ny zanak'Andriamanitra. Tsy azo hidirana ny tranon'ny zanak'Andriamanitra fa rehefa mijery ianao, zao tsika mijery fotsiny maso olombelona fotsiny a, fa raha mijery amin'ny tontolon'ny fanahy, dia ozy hoe misy afo manodidina an'ilay trano. Dia rehefa misy afo izy tsy afaka miditra ao zay. Mivavary dada, vavary mama, vavary zoky, vavary zandry. Fa rehefa mivavaka ianao amin'izao insécurité sy tsy filaminana zao, tsisy mahakasika anao ary tsisy makitika ny tranonao. Halleloja! Zany le tompony miaraka amin'i Jesosy. Iainany zany, hanehoany tompony voninahiny. Tsisy mahakasika anao, tsisy maharombaka anao, satria mahery ianao, satria Jesosy ny ao anatinao. Noho Jesosy io fa tsy noho ianao. Elisa zany dia lehilahy feno nosotry ny fanahy zany any amin'ny mpanjaka. Dia natahotra ilay zatoviny, maty tsika androany ozy, maty androany. Satria jereny manodidina miaramila daholo, maty tsika androany. Ahoana ny atao amin'ireto mpanafika reto? Elisa tsy taitra. Rehefa manana Jesosy raha lasaina bavy, rehefa mpisorona tsy taitra. Ny olona manakibo tsy mety hisakafo, ianao mbola misakafo ihany. Dia tiazitra, ianao ty mbola misakafo ihany, efa problème fa be da be. Tsy problème, alao misakafo fa ny tompo mandamy manio. Misy olona tsy mahavita misakafo tsony noho ny abetsaky ny problème. Reraka be ianao, efa hoentin'i Jesosy io, hoaniny hanina. Matory tsara. Ianao misy problème, ianao matory mieritra. Dia tezitra ianao ty mbola matory mieritra ihany, efa problème efa sala amin'izao. Inona ny anananao an Jesosy? Raha mbola hiatahotra ihany ianao, raha mbola kanosa ihany ianao, inona ny ananana an Jesosy? Inona mampisorona anao? Inona? Fa matory ianao na problème na tsy problème, misakafo ianao na problème na tsy problème.
dia ozy elisa tsy tahitra mihitsy dia mivavaka elisa tompo fona aminao ampahirato ny maso mba hitany tonga dia valina mivavaka elisa nahiratra mason'le zatovo kay teo alohan'le miaramila reo mbola nisy miaramila be da be zay nomba ny elisa sy le zatovo fakio zany amin'ny tantara ao ampanjaka tonga dia nihiratra masony dia zay ao amin'ny tontolo ny fanahy fataro fa misy fomba an'Andriamanitra anao, misy anjely manodidina anao, misy tanan'Andriamanitra mikasika anao. Tsy hitanao maso zany fa inoy fa miasa ny tompo, miasa Jesosy ary tsisy makasika anao. Zay nananana an Jesosy, zay ny mila joroana vavolombelona amin'izao 2017 zao e. Fa raha samy fararembotra sy taraina sy toloko daholo tsisy hiavahanao amin'ny olon-tsotra. Tsika nefa manana an Jesosy. Ianareo sisy natao mpanjaka, ianareo natao mpisorona, ianareo natao fanjakam-pisorona. Maninona raha iainana zany? Tsy frère ihany zany tsy hoe bebolo zany ary tsy pastera ihany manana zany na bisop na le zay hoe nakany Afrika na nakany Angola na nakany Nigeria. Reny ara-mbola sadoka. Fa ny anao authentique d'origine ny anao. Tsy nila nakany Nigeria anao na nakany Cameroun na nakany Congo. Fa teony hoe anao teto anao dia nandray ny fanamasina, manana ny ositra, manana ny fanahy, fanjakam-pisorona ao aminao Jesosy. Dia mandroso amin'kery ianao. Halleluja! Ny famonjenanao dia ao amin'ny Jesosy. Tianao ve Jesosy? Miteny aminao ve Jesosy? Fa zay le famarinana ny tenin'Andriamanitra. Zay le famarinana ny tenin'Andriamanitra. Ao andao tsika iaina araka ny filazantsiaro io amin'izay. Nao ma iaina araka ny tena io teniny io. Amoka dia moni amin'ny anarako izy. Raha ny tena izy nge tsy hisy olona tokony fatorana rojo zany. Raha ny tena izy. Jesosy tsy nampiasa rojo zany rehefa nandroaka devoly. Ny mpianatra tsy nampiasa rojo zany rehefa nandroaka devoly. Ny mpianatra tsy nampiasa fampatoriana zany rehefa nandroaka devoly. Na ninona nefa mivoaka ny devoly. Satria tao aminy fanamasina. Niaina tamin'ny fahatsorana izy, niaina tamin'ilay fahamarinana izy. Ny tsika amin'izao fotoana amboarina daholo karazana rojo, amboarina daholo ty resaka fampatoriana. Tompony amindra fo fa raha tena izy tena tokony tonga dia miasa fotsiny fanamasina dia afaka zay tokony afaka. Indraindray koa misy zatra tiany tompo amboarina ao amin'ny tsirairay. Halleluja! Miasa Jesosy, mampiasa ny heriny sy ny fahefana izy. Fanjakam-pisorona iaino zany? Ianao ke zany e. Ianao dia mahafinaritra ery raha mba zany ohatr' zany. Ianao mihitsy zany fa mila iainanao. Halleluja! Ianao mihitsy zany. Tsy mifidy tompo. Ianao na zazakely ianao na olo-dehibe na izy ianao. Fanjakam-pisorona ianao. Fanjakam-pisorona ianao. Ianao Jesosy. Aza manana fanetretena nefa. Fa aza mireharesy meboebo sy manivaiva pastera izy. Nareo tsy izy tsony e. Nareo tsy zao. Tsy zay. Ajao foana amin'ny pastera. Ajao zay mpaminany. Ajao zay apôstôly. Raha tena izy marina ao amin'ny Jesosy. Satria napetraka ny tompo ireny no ministera. Fa ianao manana ny ositry ny fanahy koa ianao. Ampiasain'ny tompo amin'izay tiany tompo hitondrana anao. Fa manana fanetretena lalandava. Halleluja! Fanjakam-pisorona. Fanjakam-pisorona. Do iainana ilay mampifanjakam-pisorona. Fa ny mpisorona dia mpisorona dia ny fora. Dika fahadiovana. Ny mpisorona dia tsy ny sotro divay. Ny mpisorona dia tsy nanao lava volo sady tsy dia nanao fohy volo koa fa lamina tsara ny volony. Dikan'izay fahamasinana. Fa ianao raha vao tsy manam-pahamasinana, tsy miasa aminao Jesosy. Ianao raha vao miainao anaty fahotana, raha miainao anaty tsy fankatoavana, miainao anaty tena hoe tsy sitrapon'Andriamanitra, tsy isy tanan'Andriamanitra hiasa aminao zany eo. Fa mila reglenao ny fiainanao ho araka ny tenin'Andriamanitra. Mila reglenao ny fiainanao tena hoe ao anatin'ilay fahamasinana. Dia ho hitanao fa hanampy ny zavatra rehetra. Halleluja! Halleluja! Tsara ny tompo. Andray menarana izy. Ny menarana namitaka ny Eva. Fampianaran-diso zany. Raisinao amin'ny anaran'i Jesosy zany dia hitsahanao. Tsy voafitaka ny fampianaran-diso intsony ianao. Na dia misotro zava-mahafaty azy izy, tsy hampaninina azy zany. Raha sanatria io pozina, lasa vitamine ho anao io.
amen. Minao zany ve anao e raha sanatria pozana ataon'olona enao matahotra nasian'olona zao nasian'olona ndritsy rehefa tonga ao Jesosy tsisy mahisisy anao zany na ziomeny anao araka nasiany zavatra atao rehefa sotronao iny amin'ny anaran'i Jesosy vao maika anao miteny mbola misy ve le zuy teo ampahomeo kely indray aloha e le olona efa miandry izay avoanao ianao tsy voakory satria manana an Jesosy ianao tsy hampaninina azy zany zay mino iny mbola manan-kery iny amin'ny 2017 Jesosy Kristy iny tsy miova omaly anio ary mandrakizay fa tsika miova dia rehefa miova tsika tsy miseho le izy mazava ve zany ten'Andriamanitra zany mazava ve zany ten'Andriamanitra zany ampiaritsika amin'ny anaran'i Jesosy zany ny mpisorona dia nomena ny fanahy raiso ny fanahy ho anao raiso ny ozitry ny fanahy ho anao raiso ny afo ny fanahy ho anao raiso ny taridala ny fanahy masina ho anao mbola misy koa zany hoe miteny tsy fantatra zany eo amin'i Jesosy tapa-bolana sa tamin'ina nisy ohatran'ny miteny tsy fantatra zay taoriana tao dia nisy gaga ny fantana tao inona dia toatra miteny tsy fantatra zay ohatr'izay eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra misy natao hoe miteny tsy fantatra rehefa latsahan'ny fanahy masina tsy fironona zany fa tonga dia esan'ny fanahy fotsiny izy dia miteny tsy fantatra ao mbola misy fanomezan'ny fanahy be dabe zay moa lazaiko hoe mbola mitapa-bolana zay teny amin'ny fiteny zay tsy mbola hainy izy hiteny fahagagan'Andriamanitra izy reo apôstôly hoe tsy nianatra allemand reo na nianatra anglais na zao fa rehefa tonga ny filatsahan'ny fanahy masina izy 20 samy miteny fiteny hafa daholy zay hain'ny hafa firenena tonga teo omeny tompo-teny ianao ampaherezana ny olona omeny tompo-teny ianao ampatanjahana ny reraka omeny tompo-teny ianao anolona hevitra n'izay very-hevitra omeny tompo-teny ianao mba tena hoe anolona lalana zay diso lalana omeny tompo an'izany ianao amin'ny anaran'i Jesosy omeny tompo-teny sy hery sy fahefana ianao hitondra ny olona ho amin'ny fibebahana ho amin'ny tahotra an'Andriamanitra hitondra ny olona ho amin'ny Jesosy halleloia halleloia sotra Jesosy malala sotra tompo fa zay le izy